gazeuse atao hoe international zany hoe ny Coca-Cola ny Fanta ny Sprite zany izay vokatry ny Coca-Cola fa zarain'ny Star zany amin'ny reny tsy voakasika an'ilay fivoarana fa ireo vokatra vokarin'ny Star ihany no natokana tao amban'ilay anarana hoe Caprice mba hisian'izay fiasamihafan'izay. Ka tamin'ny voalohany volana septambra lasa teo zany no nisy fivoarana natao tamin'ireo vokatra boisson gazeuse Star voaresako teo aloha teo izany hoe ny bonbon anglais ny grenadine ny orange ary ny tonique izay navondrona tao amban'ny marque Caprice daholo izy rehetrarehetra ireo. Ny anton'izay fivoarana natao zay zany aloha voalohany indrindra dia mba hisiny ny fiasamihafana ahafantarany olona hoe misy fiasamihafana entre ny vokatra vokarin'ny Star boisson gazeuse Star izay efa mihoatra ny 80 taona no vokarin'ny brasserie Star Madagascar sy ireo vokatra boisson gazeuse international izay fantatritsika ihany koa izay brasserie Star no mivarotra anazy zany. Dia ny antony fandroana nanaovana an'ity fivoarana anankiray ity dia satria efa ela zany ireo vokatra voalazako teo eo aloha teo no fantatra malagasy rehefa anisan'ny tena tafiditra an-kolotsaina malagasy tokoa ny misotro an'ireo vokatra ireo kanefa tsy dia nisy fivoarana natao tamin'ireo vokatra ireo nanomboka efa taona maro izay dia mba hampetsiketsehana ny tsena ihany koa zany nanaovana an'ity fivoarana ity satria tsy ilay marque vaovao ihany no fivoarana natao fa misy ihany koa fivoarana teo amin'ny endrik'ireo vokatra ireo zany hoe ny etikety bouchon sy capsule rehetrarehetra mahakasika an'ireo marque ireo zany dia misy rajeunissement fiteny anazy zany hoe natao mba ho manarakaraka ny toetrandro kokoa zany. Dia zay zany ny antony nanaovana an'ity fivoarana ity dia nanomboka tamin'ny volana septambra efa voalazako teo ka anohanana an'izay zany ary efa mahazatra ny Star ilay izy misy ny campagne de communication zany hoe ny spot TV sy radio izay efa nanomboka tamin'ny voalohany volana septambra no niely eraky Madagasikara ilay izy ankoatr'izay misy ihany koa ireo affiche izay ampahafantarana izay fivoarana izay eny amin'ireny toeram-pivarotana rehetra mahazatra antsika ireny. Tiako marihana etona fa ny tsirony izay efa nahafantarana an'ireo vokatra ireo dia tsy misy fiovana avokoa ary ny vidiny ihany koa dia ohatrany efa mahazatra antsika ihany no anjifana an'ireo vokatra amin'ny endriny vaovao ireo. Dia eto mpamaranana ihany koa misy zany animation izay karakaraina eny amin'ny grande surface eto Antananarivo ny amboarana anazy manomboka amin'ny weekend ho avy izao izay anasana ny mpanjifa rehetrarehetra dia rehefa manjifa vokatra amin'ny endriny vaovao dia mety ahazo loka mahafinaritra be ihany koa. Ilay anaranao to? C'est Norandriambolamana. Merci. Merci.